Faly miarabantsika amin'izao andro ny tompo izao, fa miarabantsika manatrika eto, miarabantsika izay ny tokantrano tsirairay avy any, manatrika amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ny YouTube ihany koa. Rahantsika ny tantara nanomboka tamin'ny herinandro masina, fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, ny fiakarany any an-danitra, dia amin'izao fotoana sy ora izao ny tompo no nanamboatra fitoerana ho antsika ireo. Ary isika izay niainany Paska ny tany an-danitra, dia amin'ny finoana no inoantsika fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy, satria tsika ireto dia tsy nahita maso 2000 taona zay, tsy nahita maso ny Jesosy Kristy maty, tsy nahita maso ny fitsanganany tamin'ny maty, fa kosa rehefa nalefany niakatra any an-danitra izy ka nalefa ny fanahy masina, dia io fanahy masina io no pirofo ananantsika ankehitriny zay vandravandra hitantsika isan'andro ny asany. Ka lohahevitra izay ho banjintsika dia miainga avy amin'izay fanahy masina izay. Io fanahy masina io no nahalasa kristianina antsika. Dia ny lohahevitra dia zao hoe kristianina vavolombelon'ny fitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty, satria tsika tsy nahita azy maty, tsy nahita azy nitsangana tamin'ny maty, dia ito fanahy masina ito no mahalasa kristianina antsika, dia mahatonga izao lohahevitra izao. Androany koa dia ho tanterahana ny fehem-pihavanana sy firaisampo amin'ny havantsika izay very havana, dia ny fianakaviany Rajerisolo sy ny fianakaviana Rakoto Arivony. Ampitomboina ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Fahasoava-dehibe ho antsika ny mbola ahafahantsika mivory toy izao, miray fo iray midera an'Andriamanitra. Ko amin'izao maraina izao dia hoentsika ny Salamo 100 hiderahantsika azy, anolorantsika izay rehetra ty anatintsika ary tsy anadinoantsika ny fitahiny rehetra. Salamo 100 ny 9 voalohany miampy ny 5 sy ny 12. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ty anatiko saora ianarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitra ny aretinao rehetra, izay manavitra ny aretsidina ny arakavaka, izay manalo ny fanatrako, izay mampisotra manao ny fahatanao ny Jehovah manao fanariana sy fiarahana aoriana. Jehovah mampitoetra seza fiandraina ny an-danitra, ary fanjakana ny mapaka izao tontolo izao. Misaora Jehovah anasa rehetra, misaora Jehovah fanahiko. Ataontsika ny hira fahafito. Oh
hiaraka hivavaka isika. Ry iray izay any an-danitro, raha ity anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy anay ianao. Saotra anao izay satria nangononao eto amin'izao toeranay izao, afaka manatrika anao, omenao tombony hiara hifaly, hidera sy hanome voninahitra anao. Miondriketro izay anatrehanao hitsaoka anao, hidera ny fahalehibiazanao fa Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra avo indrindra, tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra velona ary Andriamanitra azona hitokiana sy hateherana amin'ny zavatra rehetra. Azona hiantsoana amin'ny fotoana rehetra ianao ka dia mitondra izao fotoana izao izay anatrehanao ho fotoana feno mba ho fanomezam-boninahitra anao ary hisaoranay anao sahady izany Tompo, izany valim-pitiavana sy valim-piderana omenao anay. Raiso toy ny fanomezana avy aty anatinay tsirairay avy izao sorona masina izao. Raiso izao fotoana izao fiobinanao ary raiso fotoana natokanay ho anao. Koa raha tafavoreto izay Tompo dia te-handre ny teninao. Ilay teninao mahagaga, afaka manova ny fanahinay. Ilay teninao afaka mandrindra, ilay tsy takatry ny sainay. Midera, mitsoaka sy mankalaza, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Petraka isika eto. Amin'ity alady maraina ity dia miteny amintsika ny Tompo. Any sitrapony izay tiany hoarahantsika, tiany ho fantatsika. Dia hitantsika ao amin'ny soratra masina. Ary toy izao izany sitrapony izany. Aza mamono olona, ary aza mijangajanga, ary aza mangalatra, ary aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Izany no sitrapony tiany ho tanterahantsika amin'izao fotoana iaonantsika izao. Aza mamono olona, mino fa tsy misy amintsika intsony manala ain'olona. Fa mamono olona ihany isika rehefa manao teny maharary, rehefa manao fihetsika tsy zaka, manindrona ny fo. Aza mijangajanga, tsy ny mijangajanga izay eritreretintsika akory fa rehefa tsy manaiky an Jesosy Kristy ho Tompo dia mijangajanga ihany koa. Izay no voasoratra. Koa andeha andiny teny isika manoloana izany sitrapony izany dia ataontsika ny hira 420 ny andininy faharoa. Mbola ary hivavaka isika tono.
indreto izay tompo manakaiky ianao amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ny teninao no milaza fa zanakao izay ary efa no hamarinonao. Tsy tanteraka nefa izay fa mivaona sy manalavitra ny sitraponao noho ny fiainana atrehanay isan'andro. Tsy mahatanteraka ilay mendrika miaraka aminao, tsy mahatotosa ny tsara izay mba tianay atao, ary tsy hita ety aminay akory indraindray fa efa zanako tokoa izahay. Efa tonga iantso ny mpanota mba hibebaka nefa ianao afaka mialoka ao ambadiky ny famindrampoana izay Tompo. Afaka mialoka ao ambadiky ny fahasoavanao ka afaka mitondra ny hotanay ho diovinao. Miaika izay ankehitriny fa Andriamanitra mamela heloka tokoa ianao, ary ianao rery ihany no afaka manao izany. Rirainay be famindrampo, mitalao aminao izahay, mamela ny helokay, diovy izay ho afam-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avoazy ny fahananay mba ho vonoka no manao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ataontsika ny hira 870 ny 9 Riavana, raha miaiky ny fahotantsika tokoa isika, dia matoky sy marina izy fa mamela ny fahotantsika ary manadio atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsara ny Andriamanitsika, Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra masina indrindra, ary mbola Andriamanitra mamela heloka ihany koa. Andeha ary hitsangana ary tsika andray ny teny famelan-keloka omeny atsika. Avy ary hifandahatra itsika ho Jehova. Na dia tahaky ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaky ny oram-panala. Na dia mangatrangatraka tahaky ny sily aza, dia ho tahaky ny volon'ondry fotsy. Mety manadino ny zanany ny vehivavy raha mampinono, eny mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Mety aho madiova ianao, voavela ny helokareo noho ny anarany masina. Ny hira fanampiny 430 no ataontsika hiterahana azy andraisantsika amin'ny fo ny famelan-keloka izay nomeny atsika. Yeah.
mahafinaritra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Afaka mipetraka isika. Ataontsika ny hira 320 ny andininy voalohany ary angatsika ny tompona andraikitra voatendry hamaky ny teny hiomana amin'izany. Mbola iarivavaka antsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, mbola faly misaotra anao indray izay raha mbola nomenao zao sy fotoana zao izay ahafahanay hieno ny teninao. Ny teninao izay fanilo manazava ny lalanay. Ny teninao izay manambara anay ny fahatsaranao. Ny teninao izay mampihiratra ny masom-panahinay. Koa amasiny tompo ny teny izay hovakiana eto. Ary tendre ny lelan'ny mpanomponao izay fandimby hamaky ny teninao sy mpanomponao izay hanambara ny afatrao aminay. Koa midina aminay tompo ny fananao masinao hampangina ny teny rehetra izay mbitsibitsika ao anatinay ka hanakana ny fiainonay ny teninao. Midina ny fananao masinao tompo amin'ny fonay mba ho babo ny teninao, mba hahatonga anay epistily velona ho eo amanodidina anay mba ho vakiny hafa izay ary amparitaka izay ambaranao aminay anio. Koa mitenena araka ny fombanao Jesosy malala o, fa vonona hankatony teninao izay mpanomponao fa tsy hamitaka ny tenanay. Misaotra tompo. Amen. Ny fanomboana ny vaky-teny dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy 15 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy 15 ka hatramin'ny andininy 20. Rehefa samy nahita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nifidianan'ny apôstôly ny anankiray ho namany isolo an'i Jodasy. Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera ka nanao hoe: ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina raha teny soratra masina nampilazain'ny fanamasina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy, izay tonga hampitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany, ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo sa tamin'ny fahotany. Ary potraka ny ankohaka izy, dia vaky ny kibony, ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatra izay rehetra monina eto Jerusalema izany, ka ny anaran'izany sa izany tamin'ny fiteniny dia tao hoe Akelidama, izany hoe sahan-drà. Fa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsy hisy olona onona ao, ary koa aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teo amintsika manakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba vavonomen'ny nitsanganany. Ary nanokana roa lahy izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Jostô ary Maty. Dia nivavaka izy ka nanao hoe: ianao Tompo, izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay nofidianao tamin'izy roa lahy ireto, mahasaho ny anjara amin'izao fanompona sy ny maha apôstôly izao. Izay nialan'i Jodasy nankanesany
any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny matiny filokana ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 12. Nous continuons la lecture dans Jean, première épître de Jean, chapitre 4, versets 11 à 16. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 11 à 16. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, en Dieu et demeure en lui. Amen. Faranantsika ny famakina ny teny, izany dia ahitantsika amin'ny firazantsara araka ny Jaona toko 7:12 ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko 7:12 andinin'ny 12 ka hatramin'ny 7:20. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, ary tsy eto amin'izao tontolo izao intsony aho, ary izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao. Ray masino, terizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho ray ihany izy tahaka ny maharaintsika. Raha mbola teo aminy aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy, ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliako rehetra ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary ala n'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, tahaka na ny rahanao ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba nyrahako azy koa ho amin'izao tontolo izao, ary ho amin'ireo no hanamasinako ny tenako mba hanamasina amin'ny fahamarinana ho azy. Ray masino, manamasina ny amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana.
ataontsika ny hira 3:7 andraisantsika ny tenin'ny tompo. Ivavakisika tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao, Tompo, sokafo ny fonay halalaka amin'ny teninao, ary dia mitenena aminay araka ny fombanao fa vonina hihaino anao izahay mpanomponao. Saotra Tompo, anaranao Jesosy, amen. Mazao torantsika. Ry havana malala amin'ny Tompo, araka ny fa nambara tamin'ny fitariana teo, ny loha-hevitry ny fotoanantsika androany dia ny hoe kristianina vavolombelon'ny fijanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, araka ny teny izay novakiana tamintsika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany teo. Jerentsika amin'izany hoe vavolombelon'i Jesosy Kristy ny kristianina, ary vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty amin'ny finoana ny kristianina, ary ny kristianina dia vavolombelona fa Jesosy Kristy no hany tompony ny hery sy ny fahefana rehetra. Vavolombelon'i Jesosy Kristy ny kristianina. Iray amin'ny baiko izay nomeny Jesosy ny mpianatra mialoha ny akarany ho any an-danitra ny hoe ho vavolombeloko. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 dia voasoratra hoe fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko, ho vavolombelon'i Jesosy. Ny fijoroana vavolombelona dia ampahany ihany amin'ny hoe ho vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona dia fanambarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Ny fijoroana vavolombelona dia teny. Araka ny iraka nataon'i Jesosy tamin'ilay demoniaka izay nisotraniny dia izao nataony, mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran-tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Ny hoe vavolombelona kosa dia tsy amin'ny teny ihany, fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy, amin'ny teny alokan'ny vava, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, amin'izay rehetra atao na inona na inona. Ny olona no vavolombelona, ny olona manontolo amaolona azy no vavolombelona. Ny olona manontolo amaolona azy no vavolombelona ka dia hita sy jeren'ny maso izany. Any amin'ny bokin'ny Genesisy milaza momba ny Josefa dia izao ny voasoratra. Ary nomba ny Josefa, ary Jehovah nomba ny Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy, ary dia hitan'ny tompony fanomban'i Jehovah izy, ka izay rehetra nataony dia nambin'i Jehovah avokoa teo aminy. Hitan'ny maso.
ny olona manontolo amin'ny maizy azy no vavolombelona ka dia reniny sofina izany ka io ny jentolisa tamin'ny jiosy mba andeha hiaraka aminareo izahay fa efa reninay fanomba anareo Andriamanitra reniny sofina. Ny olona manontolo amin'ny maizy azy no vavolombelona ka dia fantatra izany. Zao tenin Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoka aho tahaka ny nitiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa. Ary izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, fantatra ary miavaka. Ny olona manontolo amin'ny maizy azy no vavolombelona ka dia miseho amin'ny tena manontolo izany. Hoy Paoly, mitondra amin'ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izay mba haseho amin'ny tenanay sy ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Miseho eo amin'ny tena. Ka dia nanoratra amin'ny Kristianina Paoly manao hoe ianareo no epistilinay, voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Fantatra sy vakian'ny olona rehetra, toriteny velona, filazantsara mandehandeha, izany no hoe Kristianina ho vavolombelon'i Jesosy. Ho Jesosy ho vavolombeloko ianareo. Fanontaniana ho antsika, inona momba ny Jesosy no hita manodidina eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, amin'ny teny alohan'ny vava sy amin'ny resaka ifanaovana amin'ny olona ve, mba hita sy fantatra fa Kristianina izao sy ianao, amin'ny fitondran-tena ve, mba hita sy fantatra fa Kristianina izao sy ianao, mo ve manambara an'i Jesosy ny fiainako sy ny fiainanao, mo hita amin'ny fiainako sy ny fiainanao ve Jesosy. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, dia nifidy izay hosolon'ny Jodasy ny apôstôly 12 araka ny teny izay nivakiana tamintsika teo. Ry rahalahy, tsy maintsy no tanterahana ilay tenin'ny soratra masina nampilazai ny fanahy masina raha teo an Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra ny Jesosy. Ary ny 19:20 dia hoe ko amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo raha nita sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisany Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon'ny tsanganany. Dia voalaza fa Matia no lany tamin'izany. Isika tsy nanatrika, isika tsy nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fa kosa isika mino ny soratra masina ka dia mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy araka ny tenin'ny Jaona nanoratra ny filazantsara, voasoratra izao mba hisinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Ary dia miray tsika amin'ny fanakempinoana apôstôlika izay manao hoe mino an Jesosy Kristy zanany latokana tompontsika, nombona tamin'ny Sojaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny finantsita ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Mino isika fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, na dia tsy nanatrika azy. Sika no araka n'ilay teny Jesosy tamin'ny Tomasy hoe satria nahita ahy ianao ka nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino, ka dia sambatra isika fa tsy nahita nefa mino, ary entsoina ho vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izaho sy ianao. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia voalohany fototra sy fanorenana ny finoana kristianina, ary faharoa dia mampiseho ny fandresen'i Jesosy izao tontolo izao. Vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty amin'ny finoana ny kristianina, fototra sy fanorenana ny finoana kristianina ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Any amin'ny Korintianina any manambarana izany, Korintianina 1:5, fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo
ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Fototra sy fanorenana fonona kristianina ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary inona moa mahatonga ilazan'izany? Satria ny finoana no amonjena antsika. Finoana no namonjena antsika. Any amin'ny Romanina 10:7 dia izao ny voasoratra. Raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia vonjena ianao. Ny finoana koa no anatona antsika an'Andriamanitra. Any amin'ny Hebreo 12:9 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mamaly soa izay mazoto mitady azy. Ary finoana no nandehanantsika fa tsy fahitana. Ny vavolombelon'i Jesosy Kristy dia mampiseho ny finoany an' Jesosy Kristy amin'ny fiainana manontolo, amin'ny teny alokan'ny vavany, amin'ny fitondranteniny, amin'ny fandraisany amin'ny hafa, amin'izay rehetra ataony na inona na inona. Ny vavolombelon'i Jesosy dia tsy misalasala ny amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, ka dia mankatoy tsy misy fepetra ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ny vavolombelon'i Jesosy Kristy dia tsy mba mianahana, matoky ny fitondran'Andriamanitra satria mino fa ny zavatra rehetra dia miasa hasoa izay tia an'Andriamanitra. Ny vavolombelon'i Jesosy Kristy dia samy misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny fahoriana, na amin'ny fifaliana, na inona inona mitranga eo amin'ny fiainany, satria izy mino fa Andriamanitra dia mahalala ny hevitra iverana azy, dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza. Noho izany ry havana dia mila mandiny teny isika manoloana izany tenin'Andriamanitra izany. Fahatelo, ny kristianina dia vavolombelona fa Jesosy Kristy no hany tompony hery sy ny fahefana rehetra. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mampiseho fa Jesosy nandresy izao tontolo izao. Jesosy nandresy ny fahotana. Jesosy nandresy ny devoly. Jesosy nandresy ny fahafatesana. Jesosy tompony fahefana sy ny hery. Ary izao ny tenin'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, mialohan'ny akarany an-danitra, any amin'ny Matio 9:20 dia hoy izy: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Jesosy tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary zao ny anazavan'ny Paoly izany, anazavan'ny Paoly an'izany. Zany fahefan'i Jesosy zany. Zany fahefan'i Jesosy zany dia fahefana ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Fahefana mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony, fahefana manapaka zavatra rehetra. Any amin'ny Efesianina 1 no misy izany ten'Andriamanitra izany. Ka ny kristianina izay vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mampiseho amin'ny fiainany manontolo, hita, vakiana, fantatra, amin'ny teny alokan'ny vavany, amin'ny fitondrantenany, amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, amin'izay rehetra ataony, na inona na inona, fa Jesosy Kristy no tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ny kristianina vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mampiseho amin'ny fiainana manontolo, fa ny nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia handrava ny asan'ny devoly. Ny kristianina vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mampiseho amin'ny fiainana manontolo, fa manafaka amin'ny fatorana Jesosy. Mampiseho eo amin'ny fiainany hita sy vakiana, fa mandrava ny asan'ny nofo sy ny filan'ny nofo eo amin'ny fiainany Jesosy, manafaka amin'ny fatorana samihafa. Ry havana, any amin'ny bokin'ny Kolosianina any sy ny Galatianina dia misy milaza n'izany hoe asan'ny nofo zany, izay ambaran'ny soratra masina fa tokony ialana, ary ambaran'ny soratra masina fa Jesosy afaka manafaka an'izany. Ary dia jerentsika izany, ary dia jereo amin'ny fiainanao
mbola misy an'izany aveo amin'ny fiainanao. Manafaka amin'ny filany nofo sy ny asan'ny nofo Jesosy. Manafaka amin'ny fijangajangana Jesosy. Manafaka amin'ny fahalotona. Manafaka amin'ny firetam-po. Manafaka amin'ny fanirian-dratsy. Manafaka amin'ny fieremana. Manafaka amin'ny fanompo-tsampy. Manafaka amin'ny fahatezerana. Manafaka amin'ny fiafonafonana. Manafaka amin'ny lolom-po. Manafaka amin'ny fitenenan-dratsy. Manafaka amin'ny lainga. Manafaka amin'ny fanaovana ody ratsy. Manafaka amin'ny fandrafiana. Manafaka amin'ny fifandirana. Manafaka amin'ny adilahy. Manafaka amin'ny fampiandanina. Manafaka amin'ny fitokoana. Manafaka amin'ny fialonana. Manafaka amin'ny fimamona. Dinio eo amin'ny fiainanao. Fa raha misy zany dia Jesosy manafaka an'izany. Satria Jesosy dia tompony ny fahefana, tompony ny hery rehetra. Ny kristianina vavolombelon'i Jesosy, ny kristianina vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia olonafaka. Olonafaka izy ary dia tonga olom-baovao. Araka ny teny izay fantatsika hoe koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ary dia miova ny fijeriny, miova ny fisainany, miova ny zavatra tiany, miova ny lara-pahamena eo amin'ny fiaina. Ry havana, tompony fahefana rehetra any an-tany sy tian-tany Jesosy, fa nanome fahefana mihiny koa izy. Dia ny kristianina izany, izaho sy anao izany, hoy Jesosy. Any amin'ny filazantsara Marka. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Hamoaka demoni amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Handray menarana izy. Na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninona azy zany. Miditra tanana amin'ny marary izy. Dia ho sitrana ireny. Ny kristianina vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nomeny fahefana. Ka mandray sy mampiasa izany fahefana nomeny Jesosy azy zany eo amin'ny fiainany. Ry havana, izay nandray an'i Jesosy, nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ihany, no afaka ho vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Vavolombelona Jesosy Kristy amin'ny finoana. Vavolombelona fa Jesosy Kristy no tompo ny hery sy ny fahefana. Ry havana, antsoina izao sy anao, izay mitonona ho kristianina ary mitondra ny anarana kristianina, antsoina isika ho vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Izay manana an' Jesosy, izay nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ihany no afaka ho vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ka hoy Jesosy, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Koa raiso Jesosy. Ekeo Jesosy hitondra ny fiainanao manontolo. Aza atao mpamonjy fotsiny izy. Fa ekeo ho tompo ihany koa. Aza rehefa misy olana eo amin'ny fiainana vao midododo mitady an' Jesosy. Indrindray sika misalasala, mianahana, manahy manoloana ny olana sy ny fahasairanana samihafa, mitranga amin'ny fiainana. Dia manolo lalana antsika ny soratra masina any amin'ny Hebreo. Aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakasahana filokana napetraka eo alohantsika izao. Mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ary tahaka ny apôstôly, izay nytenen'i Jesosy hoe ry kely finoana, dia aoka isika hivavaka sy hangataka amin'ny tompo tahaka an'ireo apôstôly ireo manao tompo ampitomboy ny finoanay. Inona no mbola asa nofo eo amin'ny fiainanao? Arak'izay vakina tamintsika teo, nambara tamintsika teo atao amin'ny soratra masina. Ento impototry ny azo fijalian'i Jesosy, ilay tompon'ny fahefahana rehetra any an-tany sy tian-tany izany. Fa izao ny nisehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ary ny zanako no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Hoy Jesosy, izay manantona tsy mba ho lavitra mihitsy. Tia ny tompo izao sy anao ho tonga tena olom-baovao
sy ho kristianina vavolombelony fitsanganana jesosy tamin'ny maty koekeo jesosy ho tonso mpamonjy hitondra ny fiainanao manontolo tsy ny lehibe ihany fa hatramin'ny madinika indrindra sy ny antsimprienina eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Inonao ve fa tena manafaka tokoa Jesosy araky ny toriteny tao. Tetsy amin'ny kapitôla Maleriva dia nisy namantsika nanao fitoriana filazantsara. Dia nisy plaque ngezabe tao hoe Jésus sauve, Jean 3:16 amin'ny teny frantsay moa zany izy. Dia niaraka amin'ny namako teo dia nisy olona nandalo tena teo alohako teo mihitsy izy dia nahita an'le soratra izy dia ozy izy mais c'est quoi ça? Vao Maleriva zany. Ary tsy mametsiny azy satria raha tsy fantatrao zany Jesosy manavitra izany dia miaina ao anaty otitsika ary tsy manao fanahiniana akory fa miaina normalement. Dia sahirana ny kristianina rehefa tsy mahay loatra hoe ahoana ny valeurantsika manaraka ny tenin'Andriamanitra. Dia hanainga antsika hoe ianaro ny tenin'Andriamanitra fa ao daholo fa zaho koa na tamin'ny fahatandroako ary ngedy ohatr' izany. Rehefa tsy mahay ianao dia mieritreritra fa miaina ary tena miaraka amin'ny hery matanjaka mihitsy fa misy ota foana manaraka anao any riana any. Izay no mahatonga ny toriteny teo hoe Jesosy manavitra, Jésus sauve ary manafaka. Misy antony manokana mihitsy izay hoe manafaka izay, misy dika teny tena hafa mihitsy ny tena dikan'izany hoe Jesosy manafaka izany. Ka dia efa be dia be ny kristianina efa mahalala zany hoe Jesosy manafaka izany. Iaraka andeha isika tsy mandeha irery akory isika fa iaraka amin'ireo kristianina izay efa mahalala manerana ny tany iara hitsangana isika dia ataontsika ny fanakem-pinoana iarahantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsotoa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijaritra nanomboka Pontio Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tamin'ny fiainany-tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavan'Andriamanitra raitsotoa avy any miviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika rosa amin'ny filazan-draharaha.
Ny mpitandrina sy ny komité FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Vaovao national, sampana zava-maneno national. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, verset 23. La RNS-ZM, ou rencontre nationale Sampana Zava-maneno, se termine aujourd'hui par le culte de clôture. Filazana manjo, amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesanay anareo, faniava malalanay, randria razafim-bola noronirina teraka rahalaharomanana, dia natsonodray ody any aminy ny alatsinay ny 10 May 2024 rehefa nivahiny 9 taona tetỳ an-tany. Ho ny vadiny Paster Randri Razafim-bola Christian, ny zanany Razafindray be Mamitiana sy Miarantsoa, Randria Razafim-bola Valsoa. Ny FPMA Atsimo Antsinanana Manontolo ary ny FPMA Manontolo. Ny fampoam-pivavahana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ho tanterana ny alakamisy 20 May amin'ny 10 azafady amin'ny 2 tolakandro amin'ny paroisse Notre-Dame de la Paix ao Montpellier. Mialohan'ny fandevenana izay ho tanterahana ao amin'ny cimetière Saint-Lazare ao Montpellier ihany koa. Fotoam-bavaka sy fiofanana SAP KNPL. Mitohatrany ny fotoam-bavaka isan'andro amin'ny 4 ora sy amin'ny 7 ora ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy afa-tsy ny alarobia alina, izay anasanantsika rehetra amin'ny alalan'ny radio vatsy na anjomara FPMA. Isaky ny alarobia amin'ny 7 ora alina dia manatsa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fiofanana SAP KNPL izay azo ikarana amin'ny phone call toy ny mahazatra araka ny numéro sy code misoratra. Vaovao faritany V3e Fatsanina. Mitohy ny fandraisana ny souscription fananana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faritany Atsimo andrefana izay fampizarana amin'ny tafo Clermont-Ferrand. Mampatsiatsika fa 300 € isam-bolana no anjaran'ny tafo Toulouse, 180 € isam-bolana hatramin'izao no souscription régulière voaray. Mbola manentana antsika hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'izany fikasana lehibe izany. Vaovao tafo rakim-pisaorana. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy any dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. John 4:12 ny andininy 2. Tompo, lehibe ny fahasoavanao. Fantatro fa mamboatra fitoerana ho ahy ianao. Nefa tsy miandry ampitsolava ny fitahianao, fa isan'andro vako izao. Misaotra Jesosy. Amen. Olona ray tsy nanolo anarana nanolotra rakim-pisaorana 250 €. 50 € ho an'ny trano, 50 € ho an'ny V3e Fatsanina, 50 € ho an'ny FNM, 50 € ho an'ny endrim-peo ary 50 € ho an'ny mpitandrina. Filazana manjo voalohany, efa niady ny ady tsara aho, nantanteraka ny fiazakazanao, ny tahiry, ny finoana aho. Timoty 2:4-7. Amin'ny finoana sy ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay fa raha miandro soa Andrianaivo Joël dia ny ambo ny alarobia 12 May 2024 rehefa nivahiny 7 taona tetỳ an-tany. Ho ny zanany Rakotiniaina Rapanarivo Andy sy Miarzo. Filazana manjo 2. Indro efa vitako tombo-kavatsa eo ampelantanako ianao ary mandanao dia anatrehako mandrakarivo. Isaia 7:7 Sitrak'Andriamanitra no ny antsonany malalanay, raha manantseheno Andrianaly Barzo, ho ny zanany raha manantseheno Andoravaka mivady. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Rajersolo Lala sy Clémence sy ny fianakaviana Rakoto Arvony Alphonse sy Ary izay samy namono reta-po aminy dia ho tanterahina androany. Sampana fifoajana. Isy ny fotoam-pifoajana ny zoma 20 May amin'ny 7 ariva amin'ny alalan'ny Confcol. Ny code dia alefa amin'ny zoma maraina amin'ny alalan'ny amin'ny vala. SDK
na sampanatanora kristianina. Par la grâce de Dieu, la STK Toulouse célèbre cette année ses 25 ans. Pour démarrer, nous avons le plaisir de vous convier à notre événement d'ouverture. Ce sera l'occasion pour les membres, anciens membres STK et paroissiens de l'Église de nous retrouver pour vivre, partager autour du thème de l'unité en Christ. Le lien de connexion Zoom sera transmis sur les réseaux FPMA Toulouse et STK Toulouse. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 mai à 19h pour vivre une soirée de partage pleine de surprises et d'édification pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Vokatra Pentecosta raiky amby roapolo sy roa arivo. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Aza miasa azo ny anina mety ho levina, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omen'ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Jakoba 2:9-20 ary Jaona 2:9-7. Mampiomana antsika sahady ry havana fa amin'ny alahady 13 Mey no anaovana ny fanateram-bokatra faharoa amin'ity taona ity toy ny fanaontsika rehefa andro Pentekosta. Isy valopy hozaraina amintsika manatrika eto ary azo atao sebekoa izany amin'ny alalan'ny lien Elo Asso rubrika vokatra ho an'izay tsy manatrika eto. Rakitra sy adidy manentana antsika hatrany indrindra ho an'ireo tsy afaka tonga eto am-piangonana anoho ny fandrotsahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire Elo Asso toy ny mahazatra mba ho marika ny fanoratena antsika ho amin'ny tompo sy ho fanohanana ny asa amin'ny fiangonana. Tsaroy fanompahamy fivaliana no tian'Andriamanitra. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata 7 Mey amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Catéchomène. Izy fampianarana en présentiel androany amin'ny 4:30 tolakandro amin'ny salle des réformateurs temple du Salin. Androany ihany koa no anolorana ny catéchomène 2:20 izay ho raisina ny alahady 13 Mey 2:20 herin'ny androany ary andro Pentekosta. Diary-piangonana ny alahady 13 Mey dia fankalazana ny Pentekosta ka isy fidirana indroa. Ny voalohany amin'ny 7 sy sasany maraina ao amin'ny Vieux Temple misy batisan'ny Rakotojafy Mahaty zanaky Rakotojafy Nasolo sy Sarika. Ny faharoa kosa dia amin'ny 3 tolakandro any amin'ny Temple du Salin izay anokanana koa ireo mpianatra catéchomène. Pentekosta misokatra androany amin'ny 7 ny fisoratana anarana alefa ny dekony mivala amintsika ny andinindininy rehetra mikasika izany. Mialatsiny sahady fa voafetra nisa no ny fepetrara-pahasalamana mbola tsy maintsy arahana fa matoky izahay fa manaiky izany ampitiavana isika. Dia misaotra antsika indray ny aino hatramin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Faly dia mbola faly miaradantsika riavana minaran'ny tompo tonga amin'ny fotoana izay arabana ireo vahiny izay mandalo eton'ny tafo isika izao ka raha mihitsy aminareo ao anatin'izany dia angatahana hitsangana eny amin'ny toerana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana tompoko. Dia faly izahay miarabanareo tonga soa eto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse amin'izao maraina izao ary misaotra anareo niara-ny ombavaka niaraka nanandratra hira fiderana ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanimpom-pivavahana izao. Tonga soa eto amin'ny fiangonana ianareo tompoko ary ny tompo no mandray anareo. Ny mpitandrina izay tsy eto dia mampita koa ny fiarabany ka dia ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavana eny mbola hirotsaka betsaka aminareo ary azadio ny fa isaky ny mandalo eto amin'ny fiangonana nareo dia misy toerana ho anareo eto ary aza misarasara koa manatona ny tompon'andraikitra ny diapona izany raha misy azo ifanampiana
amin'ny fandarovanareo ninona anton'izany tompoko fa dia mbola mirarisoa ary ny fiadanany tompo sy ny famodrampony mbola ho aminareo mandraka rehefa mahazo mipetraka inareo. Ny mpitandrina amin'ny vato koa dia mampita ny fianatsininy fa mba nantanteraka asa misiona any amin'ny FP-manisy amin'ity weekend ity ka izay no tsy mahito azy ary miverina rapitso ka dia hoe tsika mbavaka izany misiona izany mba ho tanteraka somatsara. Manaraka izany amin'ny alahady herinan'io zany tsika dia mankalaza ny pentecoste araky ny lazana teo dia misy fidirana roa tsara ihany ny manamafy nefa fa ny fepetra miatra amin'ny fiangonana na ny lieu de culte dia mbola tsy miova zany hoe misa tsy maintsy tsy azo oalana zany no mbola miatra na eto amin'ny vieux temple na ao amin'ny temple du Saint. Fa manaraka akaiky ny vaovao izahay ka raha misy fiovana raha sanatria misy hoe mitombo kely zany ny atao hoe jauge zany fihetsona azy dia milaza aminareo angenany izay araka izay azo atao. Amin'ny lahady zany dia horaisinareo catéchomène 4 menada izay ho aseho amintsika anio ary noho ny andro lehibe ho azy ireo dia toy ny efa natao tamin'ny fanokanana catéchomène tamin'ny taona lasa teo koa dia nomena anjara manokana izy mba ahafahany manasa olona enina isaky ny kate ho avy ao amin'ny fitaom-pivavahana zany satria andron'izy ireo amin'io andro io ka dia noho izany zany dia mbola miena ihany ny isan'ny olona afaka hisoratra anarana noho izay fandaminan'izay fa dia matoky izay tompoko fa olona feno fitiavana isika olona feno fandeferana ka raha sanatry ary tsy maintsy izy zany tsy tafiditra ianareo amin'ny fisoratranarana na marainy zany ato amin'ny vieux temple na ariva dia mangataka anareo hoe tompoko mba anaiky zany ampitiavana sy amin'ny fanetretena tokoa satria zany no baiko ny tompo amintsika fa dia tsy afa manaotra izay tompona andraikitra tompoko tianay ho tonga daholo sika eto am-piangonana nefa tsy maintsy manaraka fepetra izay apetraky ny fanjakana noho ny valana retina ka dia matoky ianareo izay amin'izany. So zany dia tonga amin'ny fotoana izay ampisehoanantsika ireo catéchomène mpianatra catéchomène ho raisina amin'ny alahady herinan'io ka mangataka ny livre révélation sy toky rakotony indraina izay mpiara-miasa mitandrina ny karakara azy ireo mba hanolotra ireo mpianatra ireo. ry ava-malala ao amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra ray sika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika fa noho ny fitiavany atsika dia mbola miantso olona izy anefa ny asany fampandrosoana ny ambanidahy fiangonana sy ny asa masina izay sahaniny ka atolotra atsika eto zany ireo zanaky fiangonana izay namahy miantso ny fanahy masina. Araka izany dia nanatrika sy nahatanteraka ny fifanana catéchomène izy ireo ary rehefa mandinika tsara akoho nahatanteraka ny fiaona sy midinidiniky nataon'izy ireo tsy raray avy tamin'ny tandrina dia resy lahatra izy ireo ary nanapa-kevitra fa hiroso amin'ny fanokanana azy ho isan'ireo mpianatra ny tompo ray latabatra aminy mpikambana feno membre responsable eto amin'ny fiainana fiangonana sy ny firaisampiana. Ka rehefa voatonona ny anaranareo catéchomène dia angatahana mpanajannareo tsangany eny am-pitoerana mba aseho amin'ny fiangonana mba aseho fa vonona tokoa ianareo ho raisina ho amin'ny fanokanana anareo amin'ny andro pentecoste ho avy izao. Araka io voalaza teo dia 14 mianadahy izy ireo tsara ihany manamarika fa misy amin'izy ireo misy zany ireo izay mbola nanapa-kevitra ny hanohy ny fiofanana ka tsy raisina amin'ity taona ity fa ho amin'ny manaraka reto zany izy 14 mianadahy.
Alson Saïda, André Mapandry Candice, André Mapandry Wendy. Izy moa zany dia nametraka fialatsiny fa tsy afaka androany ary fantatsika raha teo fa zanaky fiangonana ary zanaky ny mpitatsoratra eto amintsika diakona mpitatsoratra eto amintsika izy nanaraka ny fiofanana tany amin'ny FPMA 3 fatokanana eto amintsika amin'ny herin'ny androany. Presto Stéphanie, Rahary Manjato Anja, Rahary Manjato Rina, Rajaona Arvony Adriana. Izy koa dia nametraka tonga io zany raha keo voalaza tamiko dia tokony soavy izy fa dia misaotra zany tonga izy. Izy zany dia fakatiako omena tamin'ny taona lasa fa nangataka izy fa amin'ity taona ity vao raisina. Rakotiniaina Fezoro, diso zany fa Rakotiniaina Fezoro nametraka fialatsiny fa tsy afaka androany mialatsiny tompoko. Rakotony Rainy Miangola, Ramonjy Arvony Lita, Randria Feny Malandy Adriana, Rasoavalina Justine, tsy ao izy zany. Rasondraibe Arena Nomeny ary Rasondraibe Manefa. Reo zany ny zanatsika riavana zay nanolotena amin'izao andiany fa 120 taona 120 izao. Manana ditsika hitondram-bavaka azy mba atonga azy aharitra hatramin'ny farany araka ny tenin'Andriamanitra fa zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Noho izany dia hivavaka ho an'izy ireo isika, mivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay satria tsy izay no nifidy anao fa ianao no nifidy anay araka ny teninao. Ary tsy misy mahay manatona anao raha tsy izay tomin'ny ray. Ankehitriny zay dia misaotra anao no reto tanora izay nitominao mba anatona anao. Tompo, apetrakay eo am-pelatananao izy ireo. Taio ny fanoloran-tenany, arovy ny fanoloran-tenany, ampitombo ny finoana izay ao anatiny, satria ianao nefa niteny fa ianao izay nanomboka asa tsara tao amin'ny fiainanay no mahatanteraka izany hatramin'ny farany.
amin'izy ireo tsirare avy ary momba azy ianao miarao azy amin'ny fakapanahy ary ho tanora feno fiainam-pandresena ho fiainam-piderana ary ankasitrahana eo anatrehanao amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany mivavaka izany amena. Mahazo mipetraka ianareo. eo am-pionokononana anaovantsika andrakitra dia misy tantarana mpivady kristianina iray ity mahatakatra ny lalàn'ny famafazana sy ny fijinjana la semence et la récolte dia ny ataony a rehefa mandeha any amin'ny restaurant izy mivady dia zao tsy manafatra menu anankiroa izy a fa menu anankiray ihany no afarany dia ino no ifampizarana izy roa dia ny vidin'le menu anankiray a no ataony pourboire fa efa kristianina efa resy lahatra eo a ainy le zavatra ataony fantany tsara fa mamafy fitiavana ary ohatr'izay foana ny ataon'izy roa rehefa makany amin'ny restaurant izy amin'ny Genesis 2:22 dia zao hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanam-pitsarana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina
ary ny andro sy ny alina amin'ny teny frantsay dia zao hoe tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tsy fanao zao tontolo zao mihitsy ny manao hoe menu anankiray mifampizara ampivady any amin'ny restaurant dia avy eo omena ny mpanao service ny pourboire. Fa ny fanao zao tontolo zao dia zao hoe restaurant fa makany amin'ny restaurant dia mino ary angamba fa hoe buffet à volonté mihitsy na dia efa voky aza mbola sesefana ihany ka mila mahitsika anetsaitsika any zany tsika mila mahafantatra hoe rehefa mahiny tantara ohatr'izany ve tsika dia ahoana ny fomba fandraisantsika an'ilay izy tsotra lay izy hoe raha ohatra tsika anetsaitsika mieritreritra hoe za kosa aloha dia tsy hanao an'izany mihitsy dia mangataha amin'ny tompo fa izy ihany no afaka manova fo sy manome fo malemy ho anao. Tsisy olona afaka manova fo zany dia izy no angatahantsika afahantsika manana fo malemy. Dia ataontsika ny hira fa 700 eo ampanaovana ny rakitra ny 9 voalohany dia miara-mitsangana isika. Mipetraka isika. Mbola hiaraka hivavaka isika. Raha maro an'izao fotoana izao zay tompo dia tianay no manolotra anao ny fiainan'ireo izay tsy mbola mahalala anao. Hitondram-bavaka ireo izay tsy mbola mahalala ny fahatsaranao tompo. Hifonanay eto androany ny fahamafisan'ny fonay. Ianao rery ihany no afaka manova fo. Koa dia tantano ireo mahantra ara-panahy. Tsy mbola mahalala anao. Hitototoa aminao ary hakatsirony amin'ny fahalalana tsara anao.
hoentinay aminao eto koa ny mpianatra na lavitra na akaiky na fantatraina tsy. Mba omeo fahendrena sy fahalalana ny tsara aminao izy ireo Tompo. Ianao le tompon'ny fanahy ny fahendrena, ianao le tompon'ny fanahy ny fahalalana. Mangataka aminao zay mba hiditra anaty dimension vaovao ireo mpianatra ka azo ny firenena sy mpiaramonina ianteherana ho amin'izay ho avy. Terizo izy ireo mba hanana fitokiana ny amin'ny fiverenanao. Matoky sy marina ianao ka inoina fa efa tanterahanao sahady izany. Entanay aminao koa ty herinandro ialahana amin'ny fioboana ity. Entanay aminao ireo mila asa, ireo sahirana mpivelomana, izay mila taratasy ihany koa, ho herinandro fanavaozana anakaiky anao. Ary te hanolotra anao izay afafinay koa izay Tompo. Ianao ilay mpamorona, ianao ilay manavao, ianao ilay mahay mana-lehibe sy mampitombo no angatahanay hampaniry ireo izay efa nafafinay, ho tonga vomivelatra ho anay sy ny fanjakanao. Mbola maro ny ataka anananay sy ny ataka tsy voatonay eto fa ho fenonay zany amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy anay. Rainay izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ny ety an-tany taky ny any an-danitra. Omeo anay io ny anana sahaza ho anay, ary mamela ny elokay taky ny amelanay zay taminay. Ary izany mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia angataka ny tompona andratritsika amin'ny famanginany avatsika. Rotonta mba handrotra ety aloha tapoko. Ry izy menakavy amin'izao fahoriana izay miatra eo aminareo izao dia indreto ny fiangonana matsiaro manana andraikitra araka ny teny soratra masina manao hoe miaraha mitomany amin'izay mitomany, ka dia mitondra ny teny fampiononana sy fampiarezana anareo. Manoloana ny fahafatesana dia tanam-polo ny olombelona, fa kristianina kosa dia manana n'Andriamanitra rainy. Ary ilay Andriamanitra ray io dia Andriamanitra ny fampionona rehetra, ka dia mampionona antsika amin'ny alalan'ny teniny. Noho izany dia ny tenin'Andriamanitra no entinay hampionona sy hampahery anareo. Ao amin'ny Salamo 140 dia zao ny voasoratra ao: Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atorantsika, nao dia ho levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra no safokany. Ary eo amin'ny Salamo 150 dia zao ny voasoratra: antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao aho, ka hanome voninahitra ahy ianao. Izany ry havana no teny izay entina hamparizana anareo amin'izao fotoana izao, fa ny Andriamantsika dia aro
sy hery ho antsika. Anatin'ny fahoriana dia betsaka amin'ny fantaniana, maro ny fantaniana izay tsy ahitana valiny, ary dia miasa ny saina, reraka ny saina, ary reraka koa ny vatana. Fa soantsika fa manan'Andriamanitra ilay miaro antsika amin'izany fantaniana maro samihafa izany, ary io Andriamanitra koa no manome hery atsika afahantsika mitondra ny fahoriana izay miatra amintsika eo amin'ny fiainana. Koa io koa no mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Io amin'ny zavatra mitranga miventsika dia matetika mitady olona mba ilazana izany fahoriana izany, fa voalaza eto fa io ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ka dia ninona zavatra mitranga? Ny fahoriana dia azontsika oharina amin'izany ranomasina izany, izay manonja fa atsika kosa tsy matahotra, satria manana io Andriamanitra io izay aro sy hero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ary dia niteny manao hoe antsoy aho izy izy. Niteny izy hoe antsoy aho, fa name tokotro izy fa hoe hamonjy anao aho amin'ny andro fahoriana. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho, ka hanome voninahitra ahy ianao. Izany dia ivavaka isika manao an'izany ten'Andriamanitra izany, ary tanteraka ny teny soratra masina izay miteny amintsika hoe amin'ny andro fahoriana dia antsoy aho izy izy, koa dia ivavaka tsika ho anareo. Mangataka ny fiangonana mba hitsangana. Ry Andriamanitra, ry zanaka fanamasina, misaotra anao izahay. Ianao dia nampianatra anay hisaotra amin'ny zavatra rehetra, na dia sarotra aminay izany amin'izao fotoana izao, dia misaotra anao izahay, satria izany ny teninao, ary ianao koa dia efa niteny fa zavatra rehetra dia miara-miasa azo izay tianao Andriamanitra ray. Ianao koa dia efa niteny fa ianao mahalala ny hevitra hiverana anay, koa dia misaotra anao izahay Tompo. Amin'izao fotoana izao dia vavaka aminao izay, mitodika aminao izay, fianao tokoa ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Vavaka aminao izay an'reto fianakaviany reto, izay namoy ny ava malalany, Tompo malalo, hitanao ny alahelo ny fony, hitanao ny ratram-po, hitanao ny tomaniny amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao izay Tompo, ianao ilay nitonona ho aro sy hero anay, ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana, nefa niteny fa antsoy aho ianao dia hamonjy anao aho. Miantso anao izay, ianao nampionina feno sy tanteraka an'izy ireo ameny bangy amin'ny fiainany, ahatonga azy hitodika aminao, ahisaotra ary ankalaza sy ameny voninahitra anao Tompo ny amin'ny zavatra rehetra. Misy matoky izay, fa ianao ilay fa nanome toky fa ho aro sy hery ho anay amin'ny andro fahoriana, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana, ary efa niteny taminay fa antsoy aho ianao dia hamaly anao, hamonjy anao aho amin'ny andro fahoriana. No hiasa fensy tanteraka amin'izy ireo eo amin'ny fiainany manontolo sy ny hoaviny rehetra. Ianao koa mahita ny fianakaviana izay tsy eto amin'izao fotoana izao, jerenao araky ny drafonao sy ny fahasoavanao Tompo, araky ny jerevanao azy sy ampinonanao azy, ampinonao reto, ampinonanao koa ny hafa rehetra Tompo. Dia midera sy mankalaza anao izay, ary manome voninahitra anao. Dia misaotra Tompo, anaranao Jesosy no hafahanay manao zavatra izany. Amen. Izany ry havana no teny entinay mampionina sy mampahery anareo. Tsy hanampy an'izany teny izany izay, amin'ny teny izay tenin'olombelona, fa izany tenin'Andriamanitra izany no tianay hitoetra ao aminareo, ary dia ny firariana, ny tsodrano no amaranana izany ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahinana ambin'ny folo manao hoe: ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra rentsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no hampionana ny fonareo anie sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Izany ny teny entina ho anareo amin'izao fotoana izao. Koa dia mahaiza minona Tompo, mahiriza sy matanjah. Manaraka an'izany moa, ny fahoriana tahaka an'izao dia miteraka adidy, koa mariky ny maha iraintsika sy ny fifankatiavana misy amintsika, dia misy fandraisan-tsara amin'ny fiangonana sy ny tsirairay isam-pianakaviana izay atolotra anareo. Nefa noho ny fepetra ara-pahasalamana dia tsy azo atao ny fanotrana izany eto, fa dia misy kitapo ery androtsahana an'izany, ka dia mahiriza sy matanjah
ary dia misy matoko izay fa ny tompo a ampionina fensy tanteraka aminareo. Mialatsiny mandray fitenenana satria zandriny fa tsy zokiny. Mijoretiny tenanay misolo tenan'ny fianakaviana Rotonta izay nandalovan'ny fahoriana. Misaotra atsika fiangonana mijoro eto anatrehanay, mampionona anay satria mavesatra ny fahoriana. Nefa atao anatin'izany dia tsy navelanareo nitomany izahay fa tonga nareo nidodododo. Nampionona anay nanome hery, niara nizaka amin'ny mafy sy niara ory taminay ka noho izany fihetsika reo izay feno fitiavana izany dia niamaivana ny fahoriana ary ny sava ny alahelo. Saotra sy makatelina indrindra tompoko. Ary manaraka izany tsy ny tenanareo ihany no nentinareo ampahery anay fa narahanareo tenin'Andriamanitra izany. Tsisy teny fampiononana tsara mihoatra izany ka dia misaotra indrindra ary makatelina tompoko. Ary ankoatr'izany koa nasianareo, nampianareo vola aman-karena ho fampaherezananay sy fanampinanay amin'izao fahoriana mandalo izao. Andriamanitra manan-karipahasoavana ny hamaly an'izany asa tsara nataonareo izany. Dia misaotra indrindra tompoko. Tompoko, mahazo mipetraksika. Famarana fotoana dia ataontsika ny hira 720 ny andininy voalohany. Sagana isika atao. Zao ny afatra omeny tompo antsika. Miadi ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no iantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imaso ny vavolombelona maro. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka ao ka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika.
Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manontony Tompo.